Amaranantsika ny fotoana amin'ity hariva ity ny taranja basketball andray ny Afro Basket Women ho an'ny U16 tsika amin'ny faraka ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana Jolay. Mialoha izay nefa dia misy ny hetsika goavana fampahafantarana ny fandraisantsika ity taranja ity amin'ny alalan'ilay Afro Basket Tour ka ateny andray soroteny no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy izany hetsika izany. Tony natao tamin'ny fandraisantsika ireo Afro Basket efatra teo aloha dia mikarakara hetsika natao hanomezana tsiro mialoha ny fampahafantarana ny fandraisantsika ny Afro Basket Women U16 atao ny 2 ka hatramin'ny 7 Jolay ho avy zao ny komity ny baskety eny ifotony. Nampitondray ny mpikarakara ny anarana hoe Afro Basket Tour FIBA 33 ny faninanana tamin'ity taona ity. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny kianjan'ny AT2B andray soro tamin'ity farany herinandro timo izany hetsika izany. Arak'izay anarany nampitondraina azy izay dia fifaninanana basket ho an'olo telo amin'ny atsakasiky ny kianja no natao. Marina fa sokajy taona roa ny faninanana dia nilatsaky ny 12 taona sy ny mihoatra ny 12 taona. Tonga maro teny amin'ny kianjana andray soro nanome hafanana ny fanombohan'ny hetsika ireo mpakafy ty taranja ity. Raha ny fantatra dia itoy eny amin'ny parkina ivelan'ny lapan'ny fanjanjahantena Mahamasina ny Afro Basket Tour ny 20 Jona. Eo amin'ny taranja basket zay ihany dia nanomana faninanana hoentina mankalaza ny 15 taona ihany koa ny nga. Etsy amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina no hanaovana ny fanitsanana mandritra ny faran'ny herinandro indromisesy. Ny 17 sy 18 Jona kosa no hanantarahana ny manasa dalana sy ny famaranana ao amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina. Sokajy taona efatra moa ny faninana dia nilatsaky ny 19 taona lasy vavy, io ihany koa nilatsaky ny 20 taona. Ekipa maro no namaly ny antson'ny mpikarakara tamin'ity hetsika fankalazana ity noho ny fankafizan'ireo gazety boky nga. Dia iny fanadihadiana ihany koa tompolahy sy tompoko vavy no ametrahana veloma ho mandram-pioana ho amin'ny herin'ny toy indray isaorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany indray izao anao vao nanaraka ny fandarana mahery dia ampitsahivoko aminao ihany fa dia resy ny RD Congo tamin'ny rono ray ny Barea-ny Madagasikara tamin'ity hariva ity teo amin'ny lalao fanitsanana andehanana any amin'ny kanina 17 sy 2 arivo. Dia izay ihany koa tompolahy tompoko vavy no mametraka ny veloma ho mandram-pioana ho amin'ny herin'ny toy izao indray veloma tompoko.